Mila herin-tsaina, herim-batana feno ary fifantohana tanteraka ny fiakarana ny tendrombohitry Everest. Tsy voasamba ny fianakaviana malagasy ho zary boka telo mianaka no nianika ity tendrombohitra avo indrindra ao Himalaya, Nepal ity. Fandroana izy ireo izao no hiverina hiakatra ity tendrombohitra avo indrindra maneran-tany ity. Malagasy voalohany niakatra teny Everest ary manana tanjona hametraka ny sainam-pirenena sy hanofahofa izany eny amin'ny tendrony Everest. Ny taona 2024 no nisantatra ny fiakarana teny amin'ny tendrombohitra Everest izy telo mianaka. Dingana lehibe no vitan'izy ireo satria efa teny amin'ny 107 metatra izy ireo, saingy tsy afaka nanohy noho ny olana ara-pahasalamana. Teo amin'ny fiakarana ny tobo faharoa no ny farana nidia rehefa tojo fahasalamana izy ho zary boka rain'izy ireo, rehefa nanana olana teo amin'ny fahasalamana teo amin'ny taovam-pisefona noho ny tsy fampin'ny oksizena. Nanohy kosa izy ireo lazanany, saingy hatreo amin'ny 107 metatra izany. Atsikivy anefa izy ireo fa vonona hatrany hanatanteraka ny vinona ary amin'ny voalohan'ny volana May izy telo mianaka no hiverina hianika ny Everest. Nanomboka ny voalohan'ny volana Aprily moa no efa nanomatena atao Aotrisy izy telo mianaka ireto amin'izay fiakarana ho tanterahan'izy ireo izany. Fanatanjahantena sarotra ity fiakarana ny Everest ity na ny alpinisme, saingy mahasarika olona maro manerana izao tontolo izao ny mianika azy. Mety efara amin'ny famoizana aina mihitsy nefa ny fiakarana ny Everest no ny fahasarotana eo amin'ny fisiana ranomandry matevina tsy maintsy lalovana. Eo ihany koa ny tsy fampin'ny oksizena eny am-piakarana. Raha ny antotanisa dia mihoatra ny 303 ny olona efa maty nanomboka ny taona 2007 nandritra ny fiakarana ity tendrombohitra avo indrindra ity. Voalaza ho antony fahafatesana moa ny fianjarana. Eo ihany koa ny tsy fahazakana ny hatsiaka izay tonga hatrany ambaniny ka hatrany amin'ny 10 degré any. Fa olana tsy maintsy sedraina eny ambony eny am-piakarana eny ihany koa ny tsy fampina oksizena. Eo azy izany rehetra izany dia atsikivy ny fianakaviana malagasy ho zary boka rainy miaraka amin'ny zanandrola Raisy Boka sy Raja Alexandra fa efa feno tanteraka ny vonana hiakatra fanondroany eny amin'ny tendrombohitry Everest dia ny hanatratra ny tany sy hametraka ny sainam-pirenena malagasy eny an-tendrony 87 metatra any Everest.